Timoty faharoa toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity dia izaho apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mba hitory ny fiainana nampanantenaina izay ananantsika tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Mamangy anao aho ry Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Velom-pisaorana an'Andriamanitra aho dia Andriamanitra izay tompoko amin'ny fieritreretana mahitsy toy ny nataon'ireo razako. Velom-pisaorana azy aho rehefa mahatsiaro anao tsy tapaka amin'ny fivavahana ataoko andro aman'alina. Tsaroako ny ranomasinao ka tsy androko mihitsy ny ahitako anao mba ho safononoaka ny hafaliako. Sahiviko ny finoana tsy mitsy ara-velatsia izay ao anatinao. Dia ilay finoana efa nananan'i Loiza rehibenao sy Eonika reninao talohanao. Azoko antoka fa hanananao koa izany. Izany no ampatsiarovako ny hamelombelombanao indray ilay fanomezam-pahasoavana narotsak'Andriamanitra tao anatinao fony aho nametra tanana taminao. Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa no efa nomen'Andriamanitra antsika, fa ilay fanahiny mahatonga antsika ho feno hery sy be fitiavana ary mahay mifehy tena. Koa aza menatra ny ho fahavolombelon'ny tompontsika, aza menatra ny amiko ihany koa, dia izao voafonja no ny aminy. Fa aoka hiaretanao fijaliana miaraka amiko ny vaovao mahafaly, araka ny hery omen'Andriamanitra anao. Andriamanitra no namonjy antsika sy ny antso antsika ho vahoakany, tsy noho ny asa vitantsika, fa noho ny fandaharan'ny tenany ihany ary noho ny fahasoavana. Efa nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy izany fahasoavana izany. Fony tsy mbola nisy ary akory izao rehetra izao. Kanefa nahariariany antsika ankehitriny tamin'ny nisehoan'ilay mpamonjy antsika dia i Kristy Jesosy izay nanafoana ny herin'ny fahafatesana sy nanambara mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ny hitory izany vaovao mahafaly izany no nanendren'Andriamanitra ahy ho apôstôly sy ho mpampianatra, ary izany koa no antony hiaretako izao fijaliana izao. Kanefa tsy mahakiva ahy izany, satria fantatro ilay nametrahako ny fitokiako, ary azoko antoka fa izy dia mahatahiry ilay raikitsoa nankininy tamiko mandra-piavy ny andro fitsarana. Ireo teny efa renao tamiko no atao fenitra ho anao, ka tany mafy amin'ny finoana sy ny fitiavana ananantsika tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika no hitahirizo ilay raikitsoa nankinina taminao. Fantatrao fa efa nandao ahy ry zareo rehetra any Azia, ka isan'ireny ry Figelo sy Hermozena. Ny tompo anie amindrafo amin'ny ankohonan'ny Onesiforo, fa namelombelona ny fanahiko matetika izy sady tsy nahamenatra azy ny figadrako. Fa noho ny tonga teto Roma i Onesiforo dia nazoto nitady ahy, ka tsy navelany aho raha tsy hitany. Mba ataon'ny tompo hahitany famindrapony anie izy amin'ny andro fitsarana. Fantatrao tsara dia tsara koa ny fikarakarana rehetra nataony tamiko tao a Efeso.